Haleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ny ara-banantsika rehetrarehetra liavana malala tonoana amintsika ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Anenika ny fiainantsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano andray amin'izao sabata hariva mahafinaritra be izao. Eo anantsika indray eto anatin'ny fandarana misandrata izay arahanao amin'ny akiradio ny fandarana andramoka izao dia faly arabantsika indray natratra n'ity sabata mahafinaritra be ity. Sabata fitsaharana, sabata famantarana, sabata fahafinaretana. Iainantsika daholo indray izany ao anatin'ity sabata ity riavana malala. Atombokontsika ao anatin'ny fiderana, atombokontsika amin'ny fiankofana sy ny fanandratana an'Andriamanitra izany andro izany. Haleloia. Ary izaho mino fa izany ny zavatra tena tsara indrindra ary tian'Andriamanitra ihany koa. Izany hoe tonga eo anatrehantsika, misy eo anatrehantsika dia ny manolotra aloha izay vao ny mangataka, ny manome aloha izay vao ny maka. Haleloia. Ary tena tian'Andriamanitra izany. Misy fotoantsika rehefa mandeha inviten'olona tsika makany an-tranon'olona na miara isakafo aman'olona tsika dia tsika tonga any ny tena marina tsika tokony hihinana izay zavatra ao. Tsika tsy tokony hoe miantoka ninina fa tena hihinana no alehantsika any satria inviten'olona tsika, asain'olona makany anatin'ny tokantrano. Fa na dia izany aza dia fombantsika foana ny mitondra zavatra makany an-tranon'olona any, mitondra jus kely, mitondra gâteau kely, mitondra zavatra kely entintsika hitenenana amin'ilay olona hoe tsika ihany koa dia tia manolotra sy tia manome. Dia vao miditra eo ambaravaranatsika dia renina ataontsika voalohany, reto misy zavatra kely nentinay, iarahantsika mihinana dia atolotra ny tompotrano.
fa tena ohatr' izany mihitsy sika amin'Andriamanitra. Ny zavatra omen'Andriamanitra tsika betsaka lavitra foana noho izay omentsika n'Andriamanitra ry havana malala. Ny fiderana omentsika n'Andriamanitra izany kely izany. Kely izany. Raha misy olona manasa anao dia teny aminao mihitsy hoe andao tsika hiala hisakafo fa atao buffet mihitsy ny sakafo, dia be dia be ny sakafo ao. Dia ianao tsy havita hitondra buffet avy any an-trano amalinana iny, fa ny zavatra hoentinao dia zavatra kely fotsiny, fa mba entinao fotsiny hisaorana an'ilay olona hoe ity mba avy aty amiko. Dia ohatr' izany mihitsy angentsika ao amin'Andriamanitra. Tsy ny zavatra omen'Andriamanitra antsika akory no voavalintsika ry havana malala. Andriamanitra manome antsika buffet, sakafo complet isan-karazany. Nomenantsika daholo tamin'ny herinandro iny ny sakafo isan-karazany teo ambony latabatrintsika. Nihinantsika fahasalamana, nihinantsika fitahiana, nihinantsika hery-tanjaka, nihinantsika ry havana malala fiarovana sy ny karazana fahasoavana isan-karazany. Ny fitahiana isan-karazany izay nirotsaka teo amin'ny fiainantsika dia karazana sakafo mipetraka eo ambony latabatra tahaka ny buffet ireny. Dia tena nihinana sy nanara-potsika tamin'iny aneman'iny ry havana. Ary matotsika androany mbola velonaina sy botrabotra sy voronofo tahaka an'izao dia satria tena naveran'Andriamanitra mihitsika nanara-po tamin'izay nilaintsika rehetra tamin'iny aneman'iny. Ny zavatra ataontsika androany raha amaly an'Andriamanitra tsika mba hiteny aminy koa tsika hoe ity indray Jesosy ny zavatra omeko anao kely dia kely, tsy hitovy mihitsy amin'ny zavatra izay nomenao Andriamanitra fa kely dia kely, fa nefa ry havana malala. Ny tompontrano rehefa hitondrantsika an'ireny cadeau kely ireny dia faly izy satria fantany ianao fa nahalala ny tokony natao, fantany ianao fa nahalala fomba, fantany ianao fa tena nentinao ary nomenao ampitiavana, noentinao tampitiavana ihany koa iny zavatra iny dia fifaliana ho azy ny mandray an'iny ry havana malala. Otra lavitra noho izany ihany koa Andriamanitra amin'ity sabata ity, aleloia. Raha hanolotra ho an'Andriamanitra tsika tena kely ary fantatr'Andriamanitra fa tena kely ange nomentsika anazy. Fantany ange na hitanisy tsika, hitanisany fahasoavany tsika, izy mahafantatra fa tsy izany daholo ny natao kosa izy. Mihaino fotsiny izy ao an-danitra ao dia mitanisy tsika. Misaotra Andriamanitra fa niaro anay ianao, misaotra Andriamanitra fa nitafiainanay ianao, misaotra fa nomenao sakafo, misaotra fa narovanao sy ny sisa. Fa mbola ozy izy Andriamanitra, mbola tsy niatsasan'izany voalaza izany ka fantatra fa tsy mbola izany indreny no nataoko. Misy zavatra be dia be tsy hitandreo zanako ireo akory taty amin'ny tontolo tsy hitamaso taty. Ny fiarovako an'ireo, ny zavatra rehetra nataoko, ny fandaminako ny programan'ireo isan-karazany. Fa izany ry havana malala, ankasitrahan'Andriamanitra nefa izany satria mahafantatra ny tokony ataontsika, mahalala ny tokony ataontsika tsika, aleloia. Dia tonga eo anatrehan'Andriamanitra tsika androany tahaka ny olona malala fomba. Iseho eo anatrehany dia teny hoe Jesosy aty indray izay hanolotra cadeau kely ho anao, kely dia kely, fa nefa ny fonay manolotra ny betsaka Jesosy, ny fonay manolotra ny mameno azy Jesosy malala. Izany no ataontsika indray ato anatin'ity misandrata ity. Miavaka kely no misandratantsika androany satria dia hanandratra an'i Jesosy tsika. Atsiaro manokana tsika ny azo fijaliana. Atsiaro manokana tsika hiditra tanteraka ao anatin'ny fanomanana ny Pasika tsika dia atombokantsika aty amin'ny misandrata izany ravana. Tena hanandratra ny azo fijaliana Jesosy tsika, hanandratra ny Jesosy tsika, ny azo fijaliana sy ny asa-pamonjena izay nataony. Hidera tsika, hihira ho azy tsika, ny rany, aleloia, ny famonjena izay vitany tao anatin'ity misandrata ity. An'Andriamanitra ny voninahitra. Tsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao, hisaotra an'Andriamanitra tsika. Hametraka ny fotoana rehetra eo am-piatanan'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra ny azo rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika indray. Haleluia. Misaotra betsaka Jesosy ho anao ny voninahitra, ho anao ny dera, ho anao ny haja, ho anao avokoa Andriamanitra ny fisandratana rehetra Tompo. Tsy takatry ny sainay izany raha ho tenenina hoe hatraiza Andriamanitra, hatraiza miakatra 5 kilometatra ny lanitra, fa tsy fantatra izany, tsy takatry ny sainay. Zavatra teneninay fotsiny androany mety eza hisandatra ianao. Misandrata Jesosy malalo, mitoera indray eo amin'ilay fitoeranao masina fa izay indray no akohoka eo anatrehanao. Aza misahirana aminay ianao androany fa izay indray no hisahirana ho anao amin'ny tendrany ity mba hanomezan-kely avy aty aminay Jesosy io. Dia ny fonay torotoro, ny vavaka avy any anatinay, ny fiderana avy any anatin'ny fonay Andriamanitra. Asanatra eo anao indray izany androany, tsy misy omenay azana fa tsy ianao, tsy misy Jehova.
eny Andriamanitra fisaorana ny mendrika ny olona izay mety nanao soa anay, fisaorana ny mendrika ny olona izay mety nanao service ho anay sy nanao zavatra ho anay tamin'ny herinandro iny. Fa ny fiderana kosa, ny fiankohofana kosa, ny fanandratana kosa Jehovah, ianao rerian'ny mendrika an'izany. Misaotra anao izay Jesosy malala. Mahatsiaro mihitsy izay androany fa tena mpanjaka anay sady tomponay ianao Andriamanitra. Mitoery ianao amin'ny seza fiandriananao Jesosy efa mendrika anao izany. Tonga ny fotoananay hanomananay ny Pasika Jesosy, hatsiarovanay ny nahafatesanao. Efa fahatsiarovana sisy izany Tompo. Mahatsiaro amin'izany izay fa ianao efa tsy eo amin'izany toeran'izany intsony. Ianao efa tsy ho ampijaliana intsony. Ianao efa tsy ho vonoina intsony, tsy ho alatsa-dra intsony. Fa izahay ny mahatsiaro amin'izany androany. Dia hideranao ny amin'izany izay, hanandratranao ny amin'izany satria izany no antony fahavelomanay. Izany no antoko izao fotoana rehetrarehetra izay iainanay eto izao. Izany no antoko izao fandaharana izao Andriamanitra. Raha tsy nisy izany dia tsy nisy izao fandaharana izao. Tsy nisy izany izay natsoina hoe kristianina izany Jesosy. Fa izany no antony zavatra rehetra. Dia hiderana ny anaranao izany androany. Anatrehana fotoananay eto indray ianao. Omena ianao ny voninahitra mandrakizay Jesosy. Halleluja.
Amen. Jesosy malala. Mba hiaraka amin'izany izany koa izay androany hisaotra an'ilay nijaly teo ambonin'ilay hazo. Ilay niantona teo ambonin'ilay hazo. Ilay hazo mahagaga Jesosy malala satria mbola namotsina indray iny ilay hazo Jesosy. Mbola nitondra vondra iny ilay hazo Jesosy malala. Mbola nitondra sampana indray ilay hazo. Dia tsy izany fa izahay reto Jesosy. Nitsimoka teo amin'ny hazo fijaliana. Naniry teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ny alalana hafatesanao no mba nitsomoanay reto. Mba nanirinay tsara avy reto. Isaoranay ianao Jesosy malala. Isaoranay nanekenao niantona teo. Nanekenao nanolotra ny tenanao. Nokapohana sy nofantsihana. Nijininika raha teo ambonin'izany hazo fijaliana izany Jesosy. Isaoranay mandrakizay. Araka-niranay teo fa isaoranay injato. Inarivo, inalinalina. Harina dia tonga any an-danitra ny azy izay mbola tsy tsahatra nisaotra an'izany. Nisaotranao noho ny amin'izany. Raha hideranao izay rehefa tonga any Jesosy io. Dia ho izany foana ny eo am-bavanay misaotra Jesosy. Nanekenao ho faty. Fa raha tsy nanaiko ho faty ianao dia tsy tonga taty izay. Tsy mba nahita ny tavanao kory izay. Nahita ny tavanao ny olona tetỳ an-tany. Ny mpianatra sy ny vahoaka. Fa izay tsy mba nahita ny tavanao Jesosy raha tsy maty ianao. Misaotra Jesosy malala. Hideranao izay. Haleluia. Androany ianao efa tompony hery sy ny fahefana ianao izao. Efa anao ny fanapahana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Tsy misy Andriamanitra tahaka anao izany tsony. Tsy azo ampitoviana aminao izany tsony. Na mbola etỳ an-tany koa na any an-danitra Jesosy. Fa ianao ny lehibe, ianao ny mahery, ianao ny tsara. Aleluia. Aoka hisandratra ny anaran'i Jesosy nay. Ny Jesosy nay tianay. Mpanjakanay, tomponay mandrakizay. Malalanay. Aleluia. Nahita fitiavana izay nahitanao Jesosy. Tao izay vao nahita an'izay atao hoe fitiavana manolotra aina. Fitiavana tsy misy fetry. Fa na vita na faty. Na fohy aina ho anay. Amen na Jesosy. Misaotra Andriamanitra.
It's a human love, I just wanna try. Let God see the beauty. Ooh, now, nothing in my life. Time to get anywhere. It's so slow, long time. So let Jesosy lehibe ngenao Jesosy izany tsy nekoaka teo anatrehanao vao nigadina teo akadarena ny tongotrao dia nekoaka le devoly legiona Jesosy malala miezaka ny devoly amin'izao fotoan'izao misintona ny olona mba tsy handohalika eo anatrehanao sy ekoaka aminao hanajanao tsy hanome voninahitra sy hanandratra anao hanefa izy ara mekoaka hanefa izy ara miorooro izy aza matahotra fantany fa rehefa ampitonga eo ianao tsy maintsy mekoaka izy tsy maintsy mihetra izy tsy maintsy miondrika izy dia ny olona ny sotomony tsy iondrika eo anatrehanao Jesosy malala zao rehetra zao ange manaiky anao zao rehetra zao ange mahafantatra anao Jesosy tsy maintsy mahafantatra anao zao rehetra zao herin'ny fahalebiazanao ny nitenenanao fa mialohan'ny avianao dia tsy maintsy mahafantatra ny filazantsara ny olombelona rehetra tsy misy na dia iray aza tsy andre ny mombanao Jesosy mialohan'ny avianao zany manambara fahalehibenao lehibe loatra ianao Andriamanitra ny olona no misafidy ny tsy hanompo anao ny olona no misafidy tsy ekoaka aminao Jesosy fa raha nilazanao
lehibe ianao. Mahafantatra anao daholo ny olombelona rehetra, na hiakohaka na tsy hiakohaka, na hivavaka na tsy hivavaka, na hanandratra na tsy hanandratra. Fa izay kosa eto androany isafidy Jesosy io, isafidy ny hanandratra anao. Satria fantatray fa novonjenao izay, fantatray fa tsy voavidinay amin'inon'inona ny famonjena nataonao anay Jesosy. Tsy voavidinay amin'inon'inona Jesosy nalala. Amen. Ny masomo nomenao itazanana, ny sainako natolotrao mba atsy tsy anadino ireo tantara marina, fa sitrakao ny olonao ho tafarina. Androany aho nasira nahatazana, nasarina zo fijaly zay nentinao. Inzao fa mitamberinao antsaky hoao, reory zay niaritanao amonjy anay. Ny masomo nomenao itazanana, ny sainako natolotrao mba hatsy tsy anadino ireo tantara marina, fa sitrakao ny olonao ho tafarina. Androany aho rasinga nahatazana, lay sarina zo fijaly zay nentinao. Inzao fa mitamberinao antsaky hoao, reory zay niaritanao amonjy anay. Tsy diso ianao fa nomenorina, isolobonano niaretanao. Nandao avoko reo namanao taloha, volantsaratsy anao voesoko. Rakianao fa tsy namarite, ny vavaka ny fonao azy ny antsoatsy anao noho ny kapoka, ny rano latsaka no avotray. Very maina foana be zany rehetry zany, nangay ahy ny masoko te hitomany. Matsiaro ireo tariza vitako, ny fonao ry tompo tsy andro. Ianao fa tsy namarite, ny vavaka ny fonao azy ny antsoatsy anao noho ny kapoka, ny rana latsaka no avotray.
nafonave zanirekiza nangaya ni masoko teituma matsiaro ireo tariza vitako mifonao vitombo tsy anindro matsiaro ireo tariza vitako mifonao riraikio tsy anindro mifonao tsy anindro Zany toepotatiavin'i Jesosy amintsika amin'izao Pasika izao liavana malala. Rahatsiaro fa lehibe loatra ny famonjena nataony antsika. Ilay lehibe indrindra sy tsara indrindra mihitsy no nihetry nanao ratsy indrindra sy ambany indrindra noho ny amintsika liavana malala. Tsy mba naka ny toerantsika akory izy fa naka ny ratsy lavitra noho ny toeranantsika mihitsy. Nisy fotoana Jesosy rehefa nanasitrana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy olona maro be tamin'ny fotoana anankiray vahoaka analikisa mitady hanendry azy, dia izay rehetra nanendry azy tamin'iny fotoana iny dia sitrana daholo. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy hery niala tamin'i Jesosy. Dia mazava ho azy fa hery be niala tamin'i Jesosy satria vahoaka maro be no nanendry azy. Dia reraka Jesosy azo antoka fa reraka izy tao aorianan'izay satria betsaka ny hery niala tao aminy. Fa sitrana daholo nefa ny olona rehetra. Izay rehetra nanendry dia sitrana avokoa. Fa na dia izany aza, tsy izay rehetra nanendry teo mety tsy olona manalina, tsy fantatra olona firy. Fa hozy izy Jesosy hoe mbola ho voafetra ihany raha tsy ho faty ahozy izy Jesosy. Satria tsy ny olona rehetra ny afaka ho sitrana, tsy ny tany rehetra no afaka hitan'i Jesosy liavana malala. Dia hozy izy Jesosy hoe tsy heriko intsony nomeko, tsy ny heriko intsony fotsiny nomeko fa ny rako mihitsy nomeko. Raha reraka Jesosy niala taminy ny hery izay nasitrana olona maro dia maty mihitsy Jesosy rehefa niala taminy ny rany sy ny rano afaka hanasitrana n'izao tontolo izao liavana malala. Manana tombony tsika, sambatra tsika. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra izay tsy mahita nefa mino, finoana fotsiny hoe mikorina ny rahan'i Jesosy dia sitrantsika. Finoana fotsiny hoe raisiko ny rahanao Jesosy dia maherintsika. Diovy amin'ny rahanao ao Jesosy dia voadiotsika. Sambatra angentsika liavana malala amin'ny alalan'ny vavaka dia efa azontsika sady ny rahan'i Jesosy. Haleluia. Ny olona tamin'izany naka ny herin'i Jesosy nifampisisika mihitsy. Nisy ny nahazo, nisy ny mbola tsy nahazo koa azy. Nodomaina, tsy nilozan'izay nisy maro nodomaina tao. Tsy afaka nikasika an'i Jesosy akory. Fa tsika any amin'ny toerana misy anao any, amin'ny alalan'ny vavaka nge, dia raisitsika nge ny rahan'i Jesosy dia mintsika fa madiotsika satria mahery izany rahan'i Jesosy sandriafana malala. Lehibe izany rahan'i Jesosy sandriafana malala. Ary tsy azo ampitahina amin'ny sandriafana malala. Amen.
Ilainao ilailay satria raha mahagaga Jesosy. Raha menamena nefa mahavita mahafotsy mangapangatsaka azy. Mahavita manadio. Mahatonga ilay ho fotsy. Fa nefa raha menamena raha mahagaga. Sila fele kapuka faniraniray zanakundiray nanultra miaigny tao kalary izy reriany no nanadio sy nanafaka Situri miraita le mi parita si te farà di nasarubidi nella giuni utaku wanirai marasitarani tenanao ruti chamanafaka Ifanaina falia famula mikuri ilera to Calvary si tu mirarita anybody que si te farà Tina salviti nanadio ni utaku wanirani marasitanani tena nao utichamanafaka ifanaina falia fangula ikirina falia ilea Malakim, rifai tuanao Magasi Pafatesana Ti Pisahava Pituna Fanise Ewamini Yainana Timisahava Afatinirani Tetsusi
androany ry havana tena tokony atoko ny fifalitsika. Falitsika raha mahazo zavatra, falitsika raha mahazo alim-bavaka sy mahazo fitahina sy mety hoe zavatra tena miavaka. Mety hoe zavatra efa nandrasanao hatramin'izay dia azonao dia faly ianao. Izany efa tena teteny aminao fa ny antoko ny fifalitsika, ny fototry ny fifalitsika dia io rahan'i Jesosy io mbola mikoriana hatramin'izao. Nanao fahadisoana ianao androany, mbola eo raha io afaka manadio antsika indray. Feno fampetipeterana antsika nandritry ny enemana, mbola eo indray io raha io mikoriana androany, hanafao antsika indray ry havana malala. Izany ny tena fototry ny fifaliana. Nitenena ny Davida fa sambatra ny olona izay voavelany eno ny tsy voasarona ny fahotany. Ny rahan'i Jesosy ny afaka manadio antsika ho fotsy. Ny rahan'i Jesosy ny afaka manasa ny fahotantsika. Raha tsy mikoriana intsony io raha io, ho avy ny fotoana, hijanona tsy hikoriana intsony io raha io. Amin'izany fotoana izany izay rehetra hibebaka, dia hiteny Jesosy hoe efa maina ilay izy, efa tsy mikoriana intsony. Tsy afaka miasa intsony ny rahan'i Jesosy. Tsy afaka manadio intsony ny rahan'i Jesosy fa efa tapitra. Fa izao aloha io mbola tsy ritra. Izao aloha io mbola tsy tapitra ry havana. Mbola afaka midio antsika isan'andro. Maray tsy hariva. Na impolo isan'andro ianao hitenan'i Jesosy hoe diovy amin'ny ranao dia mbola azontsika atao izany izao. Anengera havana ny mahasambatra antsika. Izany isaorantsika n'Andriamanitra andro aman'alina. Hoe misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny ranao, aleluia. Misaotra ny amin'ny ranao, fa mbola eo izany andro. Misy olona ny maniratsira n'Andriamanitra be mihitsy amin'izao fotoana izao. Miteny ratsy an'i Jesosy mihitsy amin'izao fotoana izao, fa mbola mikoriana eo raha io, miandry azy. Miandry azy ho tonga eo, hidio, hisasy, dia mbola afaka diovina. Afaka hiova. Afaka ho adino avokoa ny zavatra rehetra izay nataon'iny olona iny. Raha tonga eo izany olona izany androany. Antsika androany mba hiteny misaotra Jesosy ny amin'ny ranao. Amen. Afaka mivavaka mihitsy anao dia tena misaotra Jesosy ny amin'ny ranao. Amen. Hallelujah. Lay my heart inside a place of love. To your voice, if I'm somehow nothing more to love than you. Need none of love each other to not somebody baby. I've not been done. See nothing of my face. No more. Alam niya na di mo masasali na funaw nilakanaw at tunay funay until ang inyazo punong chusaku siya devolutin siya tuga fifa natin Saudade soberana, saudade soberana, me saudade soberana, até na traição não vem muita força.
Saviana Tessina Fenuina Fast Lunina Icha Lunina Icha Ni Ramauna Nadiri Fubu Deja Nahitra ho anao Jesosy, misaotra Andriamanitra. Ho anao ny dera sy ny asa. Eto ilay olona nidiovinao fa tonga eto. Mamerina aminao ny voninahitra Jesosy malala. Nofainao fiainana. Nahita fiainam-baovao no ny amranao. Nahita lalana vaovao. Nahita fifaliana vaovao indray. No ny amranao ange Jesosy. Ny fiainana efa tsy nisy tsiky tsony. Fiaino ranomaso. Fiaino talao. Fiaino toloko. Naverinao ny tsiky indray. No ny amranao. Fiainana entana anaty aizina. Arak'izany erisany mihitsy hoe fiainonao fahasafana indray. Le masona efa jamba tsy nahita ny lalakale. Mahiratra izay ankehitriny mahafantatra hoe aiza ny lalana tokony alehanay. Ny zavatra vitananao Jesosy tsy voatanisanay eto. Tsy voatanisanay Andriamanitra. Fa ny fiainanay rehetra mihitsy no miova no ny amrano. Misaotra Jesosy. Misaotra ihany koa ny amin'ity fandalana misy andrata ity. Nisy matoky izay Jesosy fa hitanao izay mavetsovetsom-ponay rehetrarehetra tany atokantrano tany. Mety nisy fovoakasika tany. Mety nisy fiderana ny sandratra tany Jesosy. Mety nisy mihitsy ny nandohalika Jesosy eo. Nisy ny ekohaka Jesosy. Samy nanao ny fomba rehetrarehetra mba nisandratanao tamin'ity androany ity. Ny zavatra fantatray dia tokana ihany. Kely dia kely izany rehetra izany. Tsy mendrika ny fahalempiazanao akory izany. Izay nefa misy matoky Jesosy malala fa noraisinao izay kely manatolotra androany eo ampelantananao Jesosy dia mba nahafaly ianao. Haleluia. Ho anao ny voninahitra. Drakainao ny toy ny fotoanana eto androany. Afaka fiambena ny rehetra mbola ataona eto anandratana ny nananao avokoa izany rehetra izany Jesosy. Ianao foana no teneninay sovetsovetsoanay eto. Nananao foana no eo ambavana eto Jesosy. Tsy misy ananana hafa isandratra fa tsy ianao eto. Haleluia. Manatrehana eto indray ianao. Ny fotoana rehetra apetrakay aminao Jesosy malala. Mba ho voninahitra ny anananao rery ihany izao fotoana izao. Makasitraka Jesosy dia lalaza sy ny sotra mandrakizay. Atolotra eo anao rery. Haleluia. Amen. Izay ny fotoanantsika teto amin'ny fandalana misy andrata dia epitsika ho any amin'ny fandalana afaka fiambinana. Tahian Jesosy taontsika rehetra mahereza. Haleluia. Amen. Manupini mas contento Aviais amor de famutena Nilai panjaka ni funinaitra Nanduni vidini buai musija Tau Kalvari Toitako yanao fofantsika Yulay tongotro zay voalefona
Msatuati dururanaku natosimutinuna matiwai taukan fari ini ano ini lagi aritana ilaya sufita ini dimafitamina fire no irian ya no ya nuna vitiza media bukan fanasi janta mirano lanza gamu familana eluka and only found design loving you luna ifatunga feju sanaku na jamanita kini ano ini lagi aretana ilaya sufita ini imafitamina fire now ya know ya luna fitizan ini ano ini lagi aretana ilaya sufita ini imafitamina fire now ya know ya luna fitizan Apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ambakariny efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana. Jesosy pastera teny Jesosy tsika rehetrarehetra mankasitraka pastera nanome fitenenana ndao tsika hivavaka anapetraka fotoana ty eo am-pelatanan'Andriamanitra vavaka tsika Jesosy malalo mbola faly mideranao sy misotranao satria tantananao sy niarovanao nandritra niny henemaniny mbola velonena amizao arivarivan'ny fiandohany sabatanao masina zao noho ny famindramponao tsy mitapaka ndreto zahay Jesosy io hiatrika ty fotoana maminay ty vavaka fiambenana zay ataonay ainganay Jesosy io mba fotoana zay mba fotoana feno fanatrehanao ainganay koa zahay
tsy tahaka nidiranay eto nivohanay fa samby handry lesona samby hisaintsena zay lesona azonay amin'ity fotoana ty mba hampiarina amin'ny fiainanay afaka manokana koa ny mpanomponao tsirairay aby zay andray anjara amin'izany ianao ny hanindry ny lelan'izy ireo ianao ny hampiteny ny vavan'izy ireo mba hiteny araka ny sitraponao ianao koa ny hanolontsaina izy ireo mba hahaizan'izy ireo hampitany hafatra ao aminay tsirairay avy amin'izay hampihainy koa Jesosy ainganay tsy hanao fahazarana ainganay tsy hampihainy fotsiny fa hampihainy mpankatony teninao masina tenena Jehovah malalo fa vogniko hainy izahay mpanomponao mivafoka koa zahay amin'ity fitaovana izay ndesinay hanatanterahana izany telefôny ny ordinatera ny wifi raha kofaranao masina indrindrandrindra any amin'ny pastera zay lohany izany fandaharana izany raha kofaranao masina mba tsy hisy ny fahatapahany Jesosy io mety mbola maro namanay zay mbola tsy tonga eto amin'ny fotoana zao nefa mangita heta ty hiatrika ty fandaharana ty ianao Jesosy io mahafantatra ianao mahalala mba izy ireo tsirairay vavaka fiamenana samby voreto zahay ifampahiry amin'ny alalan'ny teninao masina tsotra sahady Jesosy io milo somatoky zahay fa feno fanatrehanao ny fotoanany androany petraka feno am-pelatananao zany Jesosy malalo sotra Jesosy io amen Alléluia. Miarabantsika tsirairay avy dia izay tratrantso eto amin'ity androany ity ravana malala faliberedina koa miaraba aminareo eto androany tonga somatsara eto amin'izao fandarana vavaka fimenina zay rahana fandarana andramoka izao ny akiradeo ary mpikambana ato anatin'ny groupe zay maharesy dia hotahiny tompo taorina antsika rehetrarehetra misaotra mampino ato anatin'ny misandrata zay netiny teto androany dia matoky sy mino fa nahery daholo tsika ato anatin'izany alleloia aloha rehefa ampiarahapitsika dia ametsodrano aleo rehetra dia mitsodrano no omeny manarakaraka izany inona lasa ataoko Alléluia, tahiny tompontsika rehetrarehetra ry havana malala. Dia manomana ny ravalevalefa feo mantsy aorian'ny tsodrano milohana hanomboantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tahiny Jesosy tsika menakavy dia tonga soa daholo azo fa mena tsodrano tsika rehefa aveo dia manomana ny toloteny rehefa aveo mantsy tsika dia amin'izay fotoan'izay tsy mijanonjanona intsony ny fandarantsika mihina fa namakivaky tontolo andro sy tontolo herinandro nafinaritra daholo isika rehetrarehetra dia mirary soa tonga soa tahiny tompo. Zay eny ary dia miaraba antsika tsirairay avy ety nitsodrano tsika ary amin'ity androany ity milasina ampavamalala ao amin'ny salamo fa 7:30 andininy fahavalo ambin'ny folo sy fa 9 ambin'ny folo no tsodranotsika amin'ity androany ity salamo fa 4:30 salamo fa 4:30 andininy fahavalo ambin'ny folo sy fa 9 ambin'ny folo no tsodranotsika amin'ity androany ity misaotra indrindra andranavavy Jonardata mivavaka mamy be zay netiny Jesosy amany fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranavavy
Junarta. Alleloia. Salamo fahenina amby telopolo andiny fahavalo amby folo sy faha sivy amby folo aminaran'i Jesosy manao hoe fantatry Jehova ny andro mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay. Tsy mba homena hatramin'ny andro fahoriany reny ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy. Halleloia. Amen. Ataovy izay ahatonga anao mahitsy anatrehan'Andriamanitra fa na amin'ny andro mahory, amin'ny andro amin'ny taona mosarena nefa tena zao fotoana iainantsika zao nefa nefa fotoana mosarena fa ianao tsy mosarena zany ianao fa ho voky. Halleloia. Ary tsy mba menatra amin'ny andro fahoriany reny hoy ny tenin'Andriamanitra. Itariko mba ho tanteraka amintsika rehetrarehetra izany tsotra amin'izany. Halleloia. Inona no zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany azonao mbanomeza amboninahitra azy fa tonga amin'ny fotoana fanambarana an'izany tsika androany. Inona no azonao anambarana ny voninahitr'Andriamanitra azo eto amin'ny fiainanao androany. Salamo fa enina amby telopolo Salamo fa fito amby telopolo azafady. Salamo fa fito amby telopolo andininy fahavalo amby folo sy fahasivy ambin'ny folo. Salamo fa fito amby telopolo andininy fahavalo amby folo sy fahasivy amby folo nitsotra amintsika teo rasana bavy malala. Misy iny any izy rokavimbelona aminareo dia izao hoe atao ampiasana zany teo amin'ny asako dia tsy hoe moa ny sefoko amin'izao fotoana izao fa tera-bao kely dia nazoko amin'izay izy. Dia misy mpiara-miasa mitady an'ara ohatrany tsy mahay azy dia te hanosy-potaka anahako. Halleloia. Misy vazaha zay ohatrany hafahafa zay dia mitady hanosy-potaka anahy amin'ny zavatra tsy tsisy. Dia ohatrany miezaka mihitsy izy manao zay ampiletika raha. Teo dia sefoko ny natsoko androany. Misy zavatra mitranga ohatrozaotra dia ozy ny sefika tsisy olan'izany fa fantatro ianao. Halleloia. Hitanao tonga dia janona ho azy ilay zavatra rehetrarehetra fa nisora-potaka sy zavatra any ambadimbadika any. Tonga tany amin'ny sefoko any azy zao any zavatra mitranga zao dia andrarina katy amiko. Halleloia. Zay izy ko afombelona aminareo. Anjaranareo ilay zao no miteny inona no nataon'Andriamanitra taminareo anaty voninandro pasika tsara mihitsika zao. Ary rapitsika anatin'ny toro-teny manatsinareo amin'ny rapitso mba hiaritana la sabata aminay sady miaraba anareo no tratran'izao sabata mahafinaritra zao na tratran'izao sabata mahafinaritra zao dia manatsinareo rapitso tongava fa dia voninandro pasika tokoa moa no miandrotsika zao dia azo antoka fa tena hoe miaina tanteraka ao anatin'izany voninandro anatin'izany ambiansana pasika izany tsika. Amin'ny alakamisy ho avy zao ny pasika tsika mivoninanao amin'izany tsika rehetrarehetra. Laoma sirasira ela tena hiezaka mihitsika mba ho pasika tena hiavaka ty pasika ity. Iza moa mahita ravina raha ty mipasika farany. Tsy efa inao raha filazana ady azy filazana ady rehetrarehetra mipotra zao nanomboka tamin'ny volana janvier mandraiky ty ny androany dia efa miao daholo ireo firenen'lehibe amin'ny ady miranirany samy mandrangaranga ny fitaovam-piadiany samy mandrangaranga ny fizingizinany amin'ny heviny dia hitanao mihitsy tsy ela dia isy mety isy zavatra hipoaka eo. Indrindra ho antsika ety Europa sy nareo any États-Unis tsika ty ivelany zany indrindra dia izy mo mahita raha ty mipasika farany izay ahafahantsika miarahantsika manao ankalalahana. Tsika moa amin'io dia anaty zoma no hitandrina pasika isika. Maninona moa no anaty zoma no hitandrina pasika isika. Zany pasika zany dia tsy takan'ity live ataontsika ity. Ny pasika dia tsy hoe fampahirezana ny olona tsy hoe tsao misy olona tonga ity fandaran'ity dia natao hitehirizana ny finoantsika, natao fampahirezana ary misy olona tonga dia mandray fampahirezana. Ny pasika tsy zany fa pasika tena fahatsiarovana ny nanoloran'i Jesosy ny ainy ho atsika. Pasika zany tena tsy maninona tsy ataontsika live azy fa tena ao anatin'ny efitranotsika isika, ao anaty zoma isika,
aotsika ny miaraka de ho hitanareo fa nareo zay mbo tsy ho avy moa de ho hitanareo ihany ny akony rehefa avy eo ny akon'ny pasika atsika tsy maintsy anao akon'ny pasika asika tsika nomezam-boninahitran'Andriamanitra sy anehoana amin'ny olona tahaka zao ny fomba zany pasika zany fa eo ampitandremana azy tsika dia isika reriny eo izy moa le isika zay mangeta eto so ny groupe zay maharesy any fa misy aminareo raha mangety hoe zay mba te tandrina pasika araka aminareo raha natarady de miterena amiko MP aty amin'ny MP de meko lien Zoom ianao amin'ny lakamisial manomboka amin'ny valora tsy diso nanomboka ny live tsika ny Zoom lancena ny Zoom anomboka ny fotoam-bavaka sy ny toriteny ny fandraisana fanasan'ny tompo ny fifanasana tongotra ny fifaliana ataotsika ao daholo zany alim-bavaka afinaritra io ka dia andro efa mba tsy de mangatsika be intsony de tonga ho anareo zay afaka averika any misokatra ho anareo ny ankonana kely ny varavaran'ny ankonanay tonga soa izay ho avy naotsika eno hira de ao anatin'ity hirity manoatra fijona vavolombelona de amaky dimy na enina eo de aorina zay de hitondratsika tenin'Andriamanitra eto mampinona ny tenin'Andriamanitra tsika tao anatin'ny vavaka maraina omaly no velabelarintsika eto amin'ity androany ity hoe no finaritra tony ary Feel the
totompo faomeko anao ny tenako ka tsy misy zatsy fojo say rehetra tianao Vous connaissez cette sensation? Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany hery zany a. Ho tahin'ny tompony a isika tsirairay avy. Ho pasika tena za zany zay tena ilariko antsika rehetrarehetra tena angatao a mba tena hoe ho pasika tena hiavaka aminao a ity pasika ity ry havana malala. Mba tena hoe hiaina sy atsapany zany hoe tena falebiazany zany hoe pasika zany mihitsy ianao a dia angatao amin'Andriamanitra fa za matoky sy mino fa tena hisy famangin'Andriamanitra be a ho antsika tsirairay avy a ao anatin'izany a pasika izany zava-dehibe io ary indray mandeha isataontsika no mitandrina pasika. Dia za dia tena aminao hoe tena anisan'ny zavatra tena hoe zavatra tena ngeza izany pasika izany. Fety anisan'ny lehibe indrindra miankinan'ny famonjena. Alleluia. Miankinan'ny famonjena. Manomboka amin'ny alatsinainy a dia mba nisy fanentanana kely eo amin'ny compte eo ahako a ampatsivana antsika ho an'izay ho avy. Misy kilalao kely ataontsika atao anaty groupe izay maro izy. Misy fifaninanana kely ataontsika ka iangaviana mba soratany diakona kely ao anaty message ao anaty groupe izay maro izy azafady izay rehetra nahavita an'ilay zavatra noteneniko tao anaty groupe teo a dia tsy alefa anaty groupe aloha fa alefa aty amiko. Alefa MP aty amiko a ianareo izay nahavita izay hifaninana zany amin'ilay kilalao kelytsika teo a dia alefa aty amiko taloha tsy alefa anaty groupe a fa alefa aty amiko a dia zany mandefa azy anaty groupe miaraka rehefa tonga daholo a ny an'ny mpifaninana rehetra dia eo tsika vao mandefa ny voty. Zay a ahiny Jesosy ary tsika rehetra mba ampatsivina kelikely raha-bavidiakona izay filazana zay. Maky vitsona vavolombelona vitsivitsy dia tonga dia hitravetrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika ao aorianan'izay hoe rikarako hoe dia raiko Jesosy fa mbola nomeny hery sy tanjaka izay menakavy kely sady narovany ary mbola nalaminy avokoa ny asa aman-drano rehetra mbola nomeny fahasoavana. Alleluia. Amen. Ejery any ampovoambony any indray satria misy olona mba manohatra any ampovoambony any tsy mba voavaky mihitsy ny endrareo ny vitsona vavolombelona. Any ampovoambony any andron'ny Suzela dia raiko Jesosy fa tena nalamina be ny tontolo androko. Androany no tahiny sy nalovany ary nomeny izay rehetra sahaza angambany izay menakavy tamin'ity andro anio ity voninahitra ho averina an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Olana vaviberta zany zao mba tsy dia heny matetika mihitsy zany vitsona vavolombelona andrana vaviberta zany. Mankasitraka zokomala ay mbola tsy vitsona vavolombelona koa ary azafady. Dia raiko Jesosy a hoy Elana Merinena vita somatsara ny nemana hiditra sabata fitsarana velonaina. Alleluia. Dia ampidiniko any ambany indray a fa tsy misy any ambony. Hoy Jinarda hoe dia voninahitra alleluia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa tena mamaly vavaka izy. Androany anniversaire na zazany dia zay efa saika atao amin'ny ville manaovana azy efa saika tany amin'ny ville ny anaovana azy a efa hita ilay toerana anaovana azy mivavaka tamin'Andriamanitra hoe mba hajanona ao an-trano fa mba te hanaraka vavaka tamin'ny maraina madama ny teny hoe
dia ovy tsara ny trano fa atao ato foana anniversaire fa alipea teraina Jesosy malala. Alleluia, amen. Hoy ranam-paviliana hoe alleluia, misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nolazainy atao am-pianarana fa ny zanako vavy no faharoa amin'ny kilasy de troisième rehetra tamin'ny brevet blanc teo. Alleluia, tena faly mandre zany fahasoavana zany, tsara ho azy zany. Mahita iny tompo zanakitsika eto. Alleluia, mamiramira tonga am'izay alehany any daholo mandreza amin'ny fahasoavana izy ameny zany. Alleluia, misaotra azy koa fa navita somatsara ity eny manity maromaro ny zavatra nalovana fa mbola mpandresy sy ny joro ny fahasoavany sy ny fitiavany ary de mbola tafahoana somatsara ato an-trano iray zay menakavy kely de raiko lalandava ny anaran'ny masina voninahitra ho azy reny any. Alleluia, amen. Ohatra somary taditratra ny sery kely sy gripa kely i de hafahafa kely ny feo fa de lana tsiny. Amaky farany ary ny rahalahy tojo manao hoe ny tontolo androko anay de sorako an Jesosy fa nandeha rano lavitra tamin'ny fiara nisy accident anankitelo teny an-dalana fa za tonga somatsara taminarehako ny fiara simba moa de be koa teny an-dalana de sorako Jesosy fa tena nafinaritra sy nampifaly be ny tontolo androko androany anisan'ny nahakasika indrindra ngamba tamin'ity taona ity. Jesosy tena Jesosy fa voary koa ny ankonako rehetra. Hoy Mieso be anjany misaotra Jesosy nafinaritra tontolo androko androany. Alleluia, amen. Tsara be misaotra nareo fijona vavolombelona Jesosy ania omba sy amaly fitianareo tsara avy. Iny Jesosy tsira voaramelona Lovritina Tojo Marijo Erika Rakala Mieso be anjana Ilana Merinena nareo zay rehetra ny ambony zay mety artisa ray teo Madagasikara Junardas zay rehetra mbola tsy voarambako tany ambony tany avy hatrany aritsika de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra laitsoa ny baibolinao fa hihaino tenin'Andriamanitra isika de velonetiny tenako avy eo mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy milofinaritra. Mijery tenin'Andriamanitra fofotsika fa lasa be mihitsy moa ny fotoana tsy de lava tsony ny tenin'Andriamanitra zay vakitsika androany. Luka toko fa 3 vakitsika androany. Luka toko fa 3 andiny fa 4 ka hatramin'ny andininy. Azafady aloha vakitsika Matteo zafady avetsika mivadika Luka. Matteo aloha vakitsika. Matteo toko fa 7 no vakitsika de avetsika mipetana amin'ny Luka. Matteo toko fa 7 andiny fa 7. Matteo 27 Annanan Jesosy mivadika izao manao hoe ary miaramila ny gouvernour ny Solamandry ny nanombonan Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary miaramila ny gouvernour dia nitondra Jesosy ho any anaty rova. Sady nanangona miaramila namany rehetra avy eo aminy. Ary rehefa nanana ny fitafiany dia nanafy azy lambazaky izy. Nandrandra satroka tsilo izy ka nasatro ny lohany. Ary nampitany ny volotana ny tanany ankavanana dia nangalaka teo anatrany izy ka nameso azy hoe arahaba ny mpanjakany Jiosy dia nororana izy ka nalainy ny volotana anokapohany ny lohany. Ajantsika eo aloha. Rehefa nentina Jesosy nentin'ny miaramila andeha ombona amin'ny hazo fijaliana Jesosy ravana malala dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ny mpampalambolo fa nanala ny fitafiany dia solona ny miaramila ny fitafiany dia nampitafiana lambazaky Jesosy. Io ny tentsika tamin'ny alina. Io ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika alina ny tirena tamintsika hoe na dia mena tahaka ny zaky aza ny fahotanareo dia tsy tahaka ny rampanahy. Ny lambazaky dia fantenana tamintsika fa ilay lamba mena sy midorehitra izay endriky ny fahotantsika izany. Endriky ny faharatsiana sy ny fahalotona. Endriky ny fahotana. Dia nesolona ny akanjom-boninahary Jesosy, ilay akanjo nahafantarana azy tsy misy petina, tsy misy filema, akanjo fahamasinana, akanjo ny mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompona lana teny aminy iny satria hitondra ny fahotany izao tontolo izao izy. Hitondra ny helotsika izy. Dia nampitafiana azy mihitsy aloha ilay akanjo zako mba ho hitany izao tontolo izao, mba ho hitany reto miaramila reto.
fa tena milanja ny fahotana tokoa Jesosy entina hanamarinana ny fampanganan Jesosy fa mpanota Jesosy fa mendrika ombony azy fijaliana. Dia nampiakanjona azy ilay akanjo tsaky-mena ry havana malala. Tsy tokony akanjo an'izany Jesosy. Tsy mendrika an' Jesosy izany fa nampiakanjona azy izany. Ary rehefa nampiakanjona azy izany dia nandrangana satroka tsilo koa izy zareo miara-mila dia nataony teo amin'ny lohany. Natsatony teo amin'ny lohany Jesosy ny satroka tsilo. Ary avy eo izy nitazona hazo tany anatin'ny lohany tany mihitsy ilay satroka tsilo mba ilay tsilo iny mba hiletika anatin'ny lohany Jesosy ihany. Hitsatoka any anatin'ny lohany Jesosy ihany iny tsilo maranitra iny. Ry havana malala. Izany mendrika ny olona mpanota. Nampiakanjona akanjo tsaky mba ho afaka ho roraina, ho afaka ho kapohana, ho alatsa-dra, ho ampisatrohana tsilo, ho alaim-baraka. Izany mendrika ny olona mpanota ry havana malala. Ary naseho andreto miaramila reto mihitsy hoe izany mendrika ny fiolaza. Ry havana. Nampisatrohana tsilo anie Jesosy mba afaka niady saitsika isan-karazany izay manavesatra ny lohantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity ry havana malala. Io ady sainantsika io, io vesatra mahazo antsika io, tokony hatran'ny aintsika io. Ary tokony tena tahaka ny satroka tsilo eo andohantsika io. Mavesatra sy marary mangirifiry fa efa nentin'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana izany. Naletika tany anatin'ny lohany tany. Nentina nanam-porovoana fa izany no mendrika ny olona mpanota. Izany no mendrika anahy dia izany no mendrika anao. Isika mitafy jaky rehetrarehetra reto. Isika mitafy akanjona fahotana rehetrarehetra reto. Tokony natao an'izany daholo isika. Tokony natao an'izany iletsika reto. Izany no mendrika antsika ry havana. Sady efa omena ady saina mbola riatana mafy. Ampijaliana faratapana. Fa natao tamin'i Jesosy izany. Mba hanino? Mba afaka antsika fotsiny. Mba hahatonga antsika tsy haina amin'izany tsony engeny nanaovanan'i Jesosy an'izany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ny aina Jesosy daholo nafahana esoana. Sady nikapoka izany ilay miaramila. Mandohalika eo anatrehany. Maneso. Arahaba ny mpanjakany Jiosy. Ndry mba nisy fandoliana hitan'i Jesosy ihany teto. Fa fandoliana fanesoana. Fandoliana makarary fo, mampalahelo. Ry havana malala, ny ainan'i Jesosy daholo izany. Ratrapo, fetsaraham-belatsia. Metsara velatsia amin'i Jesosy. Mba mandohalika amin'i Jesosy ihany nefa maneso anazy. Mba mekohaka amin'i Jesosy ihany nefa sady mikapoka anazy amin'ny hazo, amin'ny lohany. Ratrapo. Alahelo angery havana izany. Fetsaraham-belatsia avoleniko izany. Ny ainan'i Jesosy daholo izany. Inona izao zavatra mba hiainantsika? Inona izao zavatra mba nataon'olona antsika dia tena sarotsika mihitsy hoe izany no tena malahelo raha ny nataony aniny anahako. Tena tsy zakako fa tena mampalahelo anahy. Mahafinoan'i Jesosy ve izany ry havana malala? Olona mandohalika aminao miteny aminao izao hoe arahaba ny mpanjakany Jiosy nefa metsara velatsia sy mikapoka amin'ny lohany. Mampahory. Ry havana. Mitondra mampilavitra amintsika Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andininy 70 dia nororana izy. Ary nalainy ny volotana ka nikapohany lohany. Andininy 130 ary rehefa naneso azy izy dia nanala ilay lamba taminy ka nampitapiana azy indray ny fitafiana. Ary dia nentina izy mba ombony amin'ny azy fijaliana. Nisorona indray ilay fitafiana jaky. Dia naveriny.
naferina ny fitafian'i Jesosy satria tsy mendrika anazy. Mifaly ambony hazo fijaliana izy amin'ny mahampanjaka ny Jiosy azy, fantatry ny tany aman-danitra. Tsy hifaly ambony hazo fijaliana izy akory amin'ny mahajola azy. Jesosy tsy jola, ary Jesosy tsy fanao ratsy, fa hifantsika eo izy amin'ny mahampanjaka ny Jiosy azy no tonga hamonjy an'izao tontolo izao. Tsy maintsy hamarinina izany, tsy maintsy tanterahana izany. Dia naverina taminy ihany ny akanjony amin'ny mahampanjaka ny Jiosy azy, iny no entiny hifantsika eo ambony hazo fijaliana ny hafanamana. 19:30 ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kely eny amin'ny anankiray atao hoe Simona, ka izy no tereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Io lehilahy io raha jerentsika any amin'ny Mateo, any amin'ny Luka, zafady mivadika vetivetsika any amin'ny Luka 7:20. Andininy 4:20 vakitsika. Luka 7:20 andininy 4:20. Misy ramandry dia mivarotra izao toy amin'ilay teo ihany hoe ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary raha nitondra an'i Jesosy izy dia nitana lehilahy kely eny anankiray atao hoe Simona izay vao avy any an-tsaha ka nampitondra ny hazo fijaliana hanaraka an'i Jesosy. Voalaza amin'ny Mateo teo fa noterena io lehilahy kely eny amin'io nitondra ny hazo fijalian'i Jesosy ry havana. Sika ry havana, noterentsika hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Noterentsika hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Io lehilahy io dia avy any an-tsaha io, olona reraka, olona sasatra, avy niasa, tsemboka, dia tonga teo izy. Dia izy no hitany miaramila, dia noterena. Tsy sitrapony lehilahy io nitondra ny hazo fijaliana. Tsy hoe nahitan'i Jesosy izy reraka dia niteny hoe atatilo mba aleo, ataty izaho tena n'olo tena, ataty hoe etiko ilay hazo fijaliana fa eto ihany fa ataty izaho nitondra an'io fa etiko am-pifaliana mihitsy tena lanjaiko. Tsy arahana. Fa noterena izy nitondra an'io. Dia ohatranao ihany koa. Tsika nge niterena vao nitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Notereny ny zavatra isan-karazany ankehitrika, notereny ny olana, notereny ny aretina, notereny ny ozona isan-karazany sy ny fijaliana sy ny famoritana isan-karazany. Satsika vao nitondra an'io. Tsy mbola nahita olona mihitsy aho hoe tsy nanana nininy izay olana sy zavatra nahatery sy zavatra nahaporitra sy isan-karazany. Ohatran'ny mety misy ihany fa mety vitsy dia vitsy angambany. Vitsy mety raha ao anatin'ny 1000 angambany. No hoe mba nahita fotsiny io hono izany Zao ny sitrapon'Andriamanitra, zao ny tenin'Andriamanitra, andeha hitondra an'io, andeha ho ao andeha ataoko izany. Ny hazo fijaliana Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra izay hitondrantsika ny mavesatra, hanenjehana antsika. Izany ny hazo fijaliana Jesosy. Fa tsy hoe tsika sitrapo izany. Mbola terenako tsika vao mitondra an'izany. Teren'ny olana sy ny zava-tsarotra avy any tsika dia intsika fa mitotototo. Mila nao a Jesosy manalo. Dia ho antsika efa tonga eo mbola forseny. Hoe eto aty e. Lanjana rito e. Mbola mafy amintsika ihany. Tsika nefa amin'ny efa sasatra efa reraka. Riavana mala. Ny zavatra mahafinaritra soa ihany fa Jesosy ny teo. Teo Jesosy. Ary mbola fahazakana avy amin'ny Jesosy ny nanome hery an'io lehilahy mitondra ny hazo fijaliana. Olona efa reraka sasatra izany ravana hibatan'iny hazo be iny dia ho zaka. Fa za teteny aminao fa herin'Andriamanitra no tonga anazy. Nahazaka ny hazo iny. Dia nandeha izy netiny ny hazo. Halleluja. Ary na izy aza mety gaga maivana ange izany Jesosy. Ay ve izany ilay hazo fijaliana? Tsy nampoiziko maivana kely ohatr'izany.
raha ny fijery anazy dia hazo fengeza be tahaka ny hoe ohatry ny avesatra be fa rehefa bataina efa nalizy. Haleloia. Nahita fity tamin'i Jesosy io lehilahy io. Azo antoka fa nahita sitraka tamin'i Jesosy io lehilahy io satria mitondra ny hazo fijaliana. Omeny Jesosy hery io nahafahany nilanja ny hazo fijaliana indravana malala. Mandrapa tonga tany Golgota Jesosy ihany nanome anazy hery. Tanteraka tamin'io lehilahy io tena lasa mpianatry Jesosy io lehilahy io tamin'ny fotoana farany, tamin'ny segondra farany sy minitra farany izay niainan'i Jesosy teto an-tany. Mbola nahatsangana mpianatra anankiray kay Jesosy rava dia io lehilahy kely nianana izay atao hoe Simona ny anarany. Natsangana ho mpianatra satria nahoana izay mitondra ny hazo fijaliako ange ozy izy Jesosy nahazo lazaina hoe mpianatra hoe aniza tsy mitondra ny hazo fijaliana dia tsy azo lazaina hoe mpianatra, fa izay mitondra kosa milanja an'io dia mpianatra ny lazana anazy. Nahatsangana mpianatra anankiray vaovao Jesosy tamin'ny alalany hazo fijaliana. Isika ihany koa hafany na dia terena azitsika mitondra na dia mafy amintsika aza indraindray no milanjany za teteny aminao mahita sitraka amin'Andriamanitra ianao. Mpianatra Jesosy ianao satria manaiky mitondra an'io hazo fijaliana ary tsy herintsika tsy tanjatsika tsika reto nge ravana sasatria eny an-tsaha eny mpianana misy atsika avy any an-tsaha isan'andro antsika miaina amin'ny fahasahiranana sy ny fanerahana isan'andro eto amin'ity fiainana ity antsika fantatra Jesosy izany. Fa izy ihany no manome antsika hery ahafahantsika milanja izany hazo fijaliana izany ravana malala. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra tsy ataontsika lava moa satria mbola lava be mihitsy tenin'Andriamanitra io dia nofatsihana Jesosy nombona Jesosy nomena divay Jesosy miaro miora nasena ny sotro Jesosy sy nety misotro ny fanesoana sy ny zavatra rehetra mbola nandeha teo foana ihany dia lasa ny ozy izy miaramila ny andiny faefapolo ny matotoko fahafitam-boapolo hoe rilay mandrava ny tempolo sy malanga anazy amin'ny atelona vonjeo no tenanao zarak'Andriamanitra ianao midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Tsy fantatry reto fa tsy ny tenan Jesosy ange no vonjeny fa izy nge no vonjeny. Ireo olona miteny ireo ange no vonjeny fa tsy ny tenan Jesosy fa tsy fantatry ny olona izany. Ny olona dia zao ihany manezo vonjeo ny tenanao raha hainao raha fantatrao raha vitanao no milamandrava ny tempolo anatin'ny atelona mananga anazy vonjeo ary ny tenanao. Jesosy efa tsy namaly tsony fa tsy Jesosy ho vonjena ny zava-dehibe rehetra. Jesosy izany tsy mila vonjena izany Jesosy izany. Jesosy izany tsy mila famonjena izany Jesosy izany fa zanak'Andriamanitra izy. Any an-danitra ny finena ny fanta ny toerana miala eo izy dia andre ny toerana mboninahitra mbola tsy niraisy ny hatramo izay toerana mboninahitra mbola tsy misy azy teo aloha. Ao resina makotrokotroka ao an-danitra ao ny toerana misy azy. Tsy mila famonjena izy fa ny olona no mila famonjena. Ny vahoaka no mila famonjena. Ireo mialamila ireo mila famonjena fa tsy Jesosy. Fa tsy fantatry ireo mialamila ireo izany. Andiny ny faraika be koa dia naneso izany koa ny loha misorona mba ny mpanorandalàna sy ny loha. Tsy nisy tsy naneso an'i Jesosy. Na ny olona mivavaka na ny olona tsy mivavaka. Ny mpisorona izany, ny mpanorandalàna izany, ny olona izany dia olona mivavaka izany javana. Olona mafantatra tsara ny didin'Andriamanitra. Mpanorandalàna, olona lehibe tany amin'ny tempolo sy ny sinagoga, tany amin'ny fampianarana isan-karazany. Fa naneso an'i Jesosy daholo. Tsy nisy tsy naneso azy na ny miaramila ny Herôda naneso anazy, na ny olona tao aminy naneso anazy, na ny Jiosy naneso azy. Tsy nisy tsy naneso an'i Jesosy. Ny olona rehetrarehetra naneso azy ireo ndraiky ireo no mila famonjena fa tsy Jesosy. Ireo no mila an'i Jesosy fa tsy Jesosy no mila an'ireo ry havana malala. Haleluia. Dia tsy nitsahatra nandre fahanesoana foana an'i Jesosy mandra-patapitry ny ainy. Andininy fahavalo amby efapolo. Andininy enina amby efapolo. Ary noho ny tokony tamin'ny ora fahasivy
dia niandro tamin'ny fiamaritra Jesosy ka nanao hoe Eli lama sabakitany, izany hoe Andriamanitra nahoana dia mahafoy ahy ianao. Mitazana ny olona, io fa miantsoantso izy ny olona, io fa mila famonjena moa izy ny olona. Ary ny sasany tamin'izany izany natao ka nandre izany dia nanao hoe miantso any Eli ilay io. Ary niaraka tamin'izay anankiray teo aminy dia niazakaza ka nandray respondy. Ary rehefa natsobony tamin'ny laitra dia notoy izy ny tamin'ny volotara dia nataony jejebony Jesosy. Fa sasany kosa nanao hoe aoka izahantsika na ho ampamonjy azy Eli na tsika. Mbola niandro foana ny olona. Niandro inona ny olona? Niandro ny olona hoe hovonjena Jesosy. Niandro olona hoe esorina teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Mbola niandro ny miaramila hoe aiza Eli? Hamonjy an'io fa Eli io antsoina io. Tsia lavana malala. Tsia. Raha izany no andrasan'ny olona dia tsy voavonjy ny olona. Raha niandro famonjena an' Jesosy ny olona dia tsy voavonjy ny olona. Andriamanitra afaka namonjy an' Jesosy. Afaka nanala azy teo. Na dia tamin'ny ora farany tsy afaka niain' Jesosy azy. Lasan'Andriamanitra nataony nanao mirakila mihitsy ry hafana. Hoe niala teo Jesosy. Tsy maty Jesosy. Velona Jesosy. Nivelona tamin'olona ny fiainan' Jesosy. Sitrana daholo ny ratra rehetra teny aminy. Azon'Andriamanitra natao izany. Fa tsy Jesosy no mila famonjena, fa ny olona mila famonjena. Azon'Andriamanitra velao izy ho faty mba ahavoavonjena. Mandra-pahafatiny Jesosy. 5:50. Ary rehefa niazo tamin'ny feo mahery Jesosy dia nanolotra ny fanahiny azy. Aleluia. Ajanontsika eo. Nitoyany tritra ny lamba tao amin'ny tempola, ny zararoa ny vatolampy, ny ororo ny tany. Mandra-pahafatiny Jesosy izany ny zavatra rehan'ny sofiny sy ny zavatra hita amin'ny masony. Dia tsy nisy afa-tsy fiatsaram-bela tsy fa ny sono, alahelo, kampoka sy vono. Mandra-pahafatiny. Mbola tsy nisy nampisehoana mihitsy hoe mpanjakan'ny Jesosy marina izy. Tsy hitany mihitsy izany. Ary mbola veloko amintsika foana indray mandeha Jesosy mba niakatra tao Jerosalema mba nisy ny teny hosana. Indray mandeha teo amin'ny fiaina. Tamin'ny miala izy mbony sanatra. Tamin'ny miala izy mba nahita kely hoe ndry tena mpanjakan'ny Jesosy marina izany. Fa mandra-pahafatiny izy, mandra-piala amin'ny fofonainy. Tsy nisy afa-tsy ratra sy alahelo no miainan' Jesosy hafana malala. Tsy voapirofo mihitsy aloha. Eny mbola tsy hita mihitsy aloha e. Mampanjakan'ny Jesosy azy, ny mahazanak'Andriamanitra azy, takona teo amin'ny olona fa zanak'Andriamanitra io. Satria hozy izy ny olona eto anavelan'ny faty. Fa vao maty Jesosy ry hafana. Vao tapitra ny ain'i Jesosy ry hafana malala. Nanomboka teo amin'izay ny ororo tany, hitan'ny olona rehetra, hitan'ny vazantany rehetra, ny maizina ny andro. Andro amin'ny 12 taona tonga dia maizina tanteraka. Tsy nisy hazavana. Ny ororo ny tany vato ny vazava tritra ny lamba tany amin'ny tempoly hitan'ny olona rehetra amin'izay izany zavatra. Nanomboka teo amin'izay no nahitan'ny olona rehetra fa zanak'Andriamanitra io maty. Jesosy nefa izy efa maty. Jesosy nefa tsy naheno an'izany intsony. Rehefa any amin'ny fiainantsika izy tsy naheno an'izany intsony. Miandry ny fananganana azy izy. Miandry ny andraisana azy miandry ny fiakarany velona izy. Nitsenany ny anjely azy eo an-danitra ao. Izany ny andrasany. Fa raha ny teto tany tsy nahitany ninona teto. Raha ny zanak'olombelona tsy mbola nahitany ninona teto. Nefa iny ireo angeny no mivonjeny. Ireo angeny nahafatesany. Fa tsy nahitany ninona tamin'ireo zanak'olombelona mandra-piala ny teto rano. Tsy nahita sitraka tamin'ireo izy. Nefa ireo no mivonjena. Ireo nefa ilay nanolorana aina ary mandraky teny androany dia mbola zany ny zavatra mitrany. Mbola tsy ahitany Jesosy ninona foana ny olombelona. Nefa ireo no nahafatesany. Ao an-dandro tao Jesosy efa mahita zavatra tsara foana izy ao. Mahita fiderana izy ao. Ny anjely ao faly aminy. Andriamanitra ao faly aminy. Fa isika eto tsy ahitany Jesosy ninona. Mandisy fanantenana. Metsara velatsia. Maneso. Maniratsira. Nefa ireo ihany manolorany.
mafy zany sa tsy mafy? Mafy Jesosy ny zanan'Andriamanitra naseho ny zavatra rehetrarehetra mba hanampolofolo fa zanak'Andriamanitra io maty. Zanako io maty io fa mbola tsy neny ihany io. Mbola nezaka nanampona maso ihany ny olona. Mbola nezaka tsy neny ihany ny olona rehefa namalala. Na dia efa nopolofona kariary azy fa ireo no zanak'Andriamanitra. Jesosy no zanak'Andriamanitra. Amaranantsika anazy iverantsika ny amin'ny Luka. Luka 3:20 bakitsika teo. Tandiny 4:20. Luka 3:20. Zasiko misy ten'Andriamanitra jereko. Luka 3:20 dia andiny 7:20 sy 7:20 jerentsika. Ny ten'Andriamanitra manao hoe anisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Ary Jesosy nitodika azy ka nanao hoe ny zanak'avavy Jerosalema aza nitomany ahy fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo. Fa indro ho avy ny andro izay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy nonon-jaza. Dia ilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy mianjera aminay ary amin'ny avoana hoe sarona izahay. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izany, atao ahoana amin'ny maina? Atsantsika io. Io teny io no toriteny farany nivoaka tamin'ny vavan'i Jesosy talohan'ny nahafatesana. Mbola navita ny toriteny Jesosy. Navita ny toriteny Jesosy ry havana. Satria nahita ireto vehivavy reto izy izay mitomany, mitehatratra ireto vehivavy reto. Ny zanak'avavy Jerosalema aza mitomany ahy fa mitomany ny tenanareo. Rehefa hitan'i Jesosy ireo vehivavy eo fa tena nitomany, mitehatratra, dia fantatry Jesosy ny tao anatiny foana. Na alahelo, iza moa ny tsy alahelo. Araka ny teniko anao teo hoe rehefa tonga ny Pasika dia mitomany daholo ange. Mahatsiaro daholo hoe Jesosy mahatoa anahy. Dia mitomany fa saingy kosa eo amin'ny ranomaso no tsy mitovy. Iza ny mampitomany? Jesosy le maty ve mampitomany? Sa ny tenantsika ve ny mampitomany? Nafantatry Jesosy an'ireto vehivavy reto. Fantatry Jesosy fa izy no nalelova an'ireto vehivavy reto. Dia mitomany rehefa indray Jesosy, ianao ve te atao an'izao? Ndry mampalahelo ianao Jesosy, tena mijaly ange ianao izany. Fa tena ahoana loatra ianao dia atao ohatran'izao Jesosy? Malahelo anao loatra Jesosy. Hoy Jesosy, aza malahelo anana. Fa ny tenanareo alelova, satria ny tenanareo no nahatonga anahy hitondra an'izao zavatra izao. Raha hitehatratra ihany tsika amin'izao Pasika izao rehefa namalala. Dia hoy Paoly manao hoe asiako mafy ny tenako manga. Hitomany ihany tsika amin'izao Pasika izao rehefa namalala. Jesosy izany efa any an-danitra izy, efa tompony voninahitra izy izao. Efa adinony izany fahoriana ny ainany izany, efa lehibe izy izao, tompony sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Raha hitomany tsika, dia ny tenantsika no hitomany tsika. Isika ihany no hitehatratra dia tena hoe ny fahotako Jesosy eo no nahatonga anao maty ohatran'izao. Asiako mafy ny tenako manga. Tsy hanota intsony aho satria fantatro fa mafy ny eretany tompo. Izany no tokony ho toe-pontsika rehefa Pasika tahaka an'izao. Hoy Jesosy, ho avy ny andro izay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy nonon-jaza. Vehivavy maro manko reto nanaraka an'i Jesosy reto. Ny hevitry ny vehivavy dia fiangonana efa tenenantsika foana. Betsaka ny fiangonana, miteraka maro be. Fa mitomany ihany fa mitomany an'i Jesosy. Mitomany an'i Jesosy fotsiny hoe mampalahelo ianao Jesosy. Mampalahelo ny rehetanao Jesosy satria ity ianao dia miantona ambony hazo-fijaliana. Fa tsy mitomany ny tenany fa mitomany an'i Jesosy. Izany nahatonga an'i Jesosy ny teny. Ho avy ny andro amin'izany andro izany. Sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka.
iza moa no momba sy nikibo izay tsy niteraka vehivavy ihany ireo fa momba sarotra ny miteraka amin'izao andro faran'izao, sarotra ny miteraka ny havana malala, sarotra amin'ny fiangonana ny fahamarina ny miteraka amin'izao andro faran'izao, tahaka ny momba tsy misy ninino miteraka zaza ray izany zao tena sarotra. Ianao aza malahelo na ohatra izy hoe za ty ho avy ihany ty Jesosy, tsy mbola nahavoavonjy ana olona ray ary, tsy mbola nahataona na dia olona ray azy, ho avy ihany ty Jesosy. Iza zany zao mba voataonako hivavaka, iza mba voataonako anao ny sitrapon'Andriamanitra, iza mba voataonako akatodidin'Andriamanitra, dia mety malahelo ianao tsy alava sambatra tsika. Ary zao andro zao mihitsy tenenan'i Jesosy io hoe ho avy ny andro ilazana hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy hiteraka, satria nahoany sarotra ny miteraka, mbola mila lalana be dia be vao miteraka, fa ny olona ny vehivavy maro manaraka izay miteraka maro, samy miteraka ihany fa samy hafa ny fomba fiterahana, samy hafa ny zavatra homana ao anatin'ny fiterahana. Dia misy zany ny olona mety miteraka maro be, misy zany ny fiangonana mety maranaka be, fa tenen'i Jesosy hoe tsy sambatra ireny, satria tsy mitomany ny tenany izy fa mitomany ny Jesosy. Ny atao hoe mitomany ny tenanao ianao dia ianao mihitsy matsapa fa mahataonao Jesosy, dia dikan'izany tsy manota intsony ianao, tsy manota intsony ianao, tsy manao izay mampalahelo an' Jesosy intsony ianao. Inona ny sitrapon'Andriamanitra dia ataonao, inona izay tenen'i Jesosy dia ankatoavinao, arahanao an-tsakany sy andafany ny sitrapon'Andriamanitra satria mahatoa anao Jesosy. Izany natao hoe mitomany ny tenantsika tsika havana malala. Aza malahelo ianao, raha Pasika 2025 izao tsika, mbola olona firy izao ny voataonanao ao amin'Andriamanitra, sa tsy misy mihitsy ny olona voataonanao ao amin'i Jesosy hatramin'izao. Miezaka iay ianao, dia hiteraka ianao fa tsy mety, miezaka ianao mitory, miezaka ianao mitaona, satria ianao te hiteraka fa mbola tsy mety, mbola momba foana, tsy maninona izany. Hoy izy Jesosy sambatra ianao, aza maika hiteraka be dia be izany ianao ry havana, ka hiteraka betsaka tsika, anefany olona tsy mitomany ny tenantsika, tsy mitomany ny tenany fa mitomany ny amin'ny Jesosy fotsiny. Mino fa voaray anao izany tenin'Andriamanitra, tonga ny Pasika no tsika hitomany ny tenantsika. Ialao indray ny zavatra rehetra izay hitanao fa mbola mety manasaraka anao amin'Andriamanitra. Mahatoa anao Jesosy, tsy mahatoa anao indroa intsony izy, fa iny indray mandeha iny ihany ampy antsika izany ravana malala, ampy hanafahana antsika ny fahafatesan'i Jesosy. Mitomany iny tenantsika tsika vehivavy Jerosalema, ialao izay zavatra masirasira, ialao izay tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa mahatoa antsika Jesosy hanafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ianao fa mampahery anao izany ten'Andriamanitra izany, tianao Jesosy. Misaotranao izay Jesosy ny amin'ny teninao mankasitraka ny amin'ny ty andro-androany ity. Halleluia, mankasitraka indrindra ny mampionina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra. Mino fa nampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany, mino fa nakasika anao izany tenin'Andriamanitra izany. Maromaro mihitsy ny point tena voateny teo izay nakasika manokana ny foko. Andao aloha lefantsika ny famelabelarana ary ijery Mateo 7:20 tena nanombohanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny rehetra mifankasitrahana, mampahery andreo foana ny fankasitrahana izay ataontsika. Ny nanombohanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana anaran'i Jesosy, ary miaramila ny gouverneur dia nitondran'i Jesosy ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra hoe ho amin'izy. Alleluia. Ary nandrandona satroka tsilo izy ka nosatroany lohany, ary ny
nampitanin'ny volotara taniny akavana dia nandoharika teo anatrena izy karana hoe arabary mpanjakany jiosy dia nororara izy ka nalainy tamin'ny volotara asoloha ary nampitany volotara teny akavanany amin'ny taniny akavanany lasotra tsy dia mahita tsara ry havana milala teny akavanana dia nandoarika teo anatrena izy ka nanisy hoe arabary mpanjakany jiosy dia nororana izy ka nalainy ny volotara dia nokapohany lohany ary efa nanisy azy izy dia nanala ilay lamba taminy anampitafiany azy indray ny fitafiny ka dia nentin'izy mba hoboana amin'ny hazo fijaliana. Halleloia. Nisorona ny fitafiana. Inona moa ny fitafiana? Ny fitafiana dia afantarana n'iny olona iny. Misy ao amin'ny baiboly akanjo spesial ho an'ny mpangataka dia izay manao an'iny dia tonga dia fantatra fa mpangataka. Misy koa fomba fiakanjony manano teny dia fantatry ny olona iny manano teny. Fa teto dia manana ny akanjo mahampanjaka azy Jesosy. Halleloia. Dia nisorona iny zany hoe voninahitra momba anao zany hoe tena tonga dia nisorona taminao ny voninahitra nisorona taminao ny voninahitra sy ny mahay anao. Zay zany ny hevitry le nisorona ny akanjo nisorona ny fitafiana dia nanafy azy lambajaky izy. Halleluia. Nampitafiana lambana fahantrana izy nampitafiana lambana olona azo melohana izy tsy manalasalatsoiny anao tsinitsinina azy avy eo. Io lambajaky io tokony io le lambantsika maly tamin'ny toriteny tamin'ny masapaky izy io le lambajaky io nomenan'i Jesosy io. Halleluia. Any hoe zay rehetra momba antsika mihitsy tena lainy daholo ry havana malala nafindra taminy avokoa dia namena ampanaovina akanjo lambajaky izy ary tsy vitan'izay mahafinaritra be akoa ty tena anankiray nanazovamampianazy dia nanrandrana satroka atsilo izy ka nasatro ny lohany ary ny ampitaniny ny volotara teny an-tanany teny an-tanany akavana dia nandoarika teo anatrena izy ka hoe arabary mpanjakany jiosy ary dia nororana izy ka tena lainy ny volotara dia nokapohany ny lohany ary efa nanisy azy izy dia nanala lamba taminy ka nampitafiany azy indray fitafiany ka dia nentiny izy mba ombona amin'ny hazo fijaliana. Tiako be le hoe le satroka atsilo natsatoka tamin'ny lohany inona tokoa moa ny hevitry ireny tena marina be mihitsy le teniny to mahafinaritra le zavatra ny teniny mampiona to hoe tsilo tokony hitsatoka amin'ny lohantsika iny zany hoe ady-tsaina tokony hoentsika zavatra tena mikikina ao an-tsaintsika ao fa zay keny anaovan'Jesosy omena fiadanana tsika fiadanako nomeko anareo izy izy tena lainy ny tsilo iny tsilo iny tsy mampiadana antsika misy aminareo zao mbola manana tsilo eny andohanareo eny dia fiahiahina sy fatahotra sy ny tebotebo sy ny sisa izany ry havana malala nalainy Jesosy teo ambony hazo fijaliana kay nalainy Jesosy talohany hazo fijaliana kay ny aretina andohantsika ny asa sainatsika ny zavatra mampiasa ny saintsika ny zavatra mampikorotana ny saintsika efa nalainy zany. Halleloia. Misaotra Jesosy. Dia vita zay dia nampalahelo koa le hoe mba nisy nandohalika ihany mba nisy ny akohaka any nandohalika any teo anatrehany saingy fandoliana naneso nesondry zareo raha bary mpanjakany jiosy nataon'olona kilalao nataon'olona kilalao mamparegny zany ry havana hoe mpanjakany mpanjaka ianao tombony ianao dia ataon'olona tsinitsinina ohatr' zany any anin'ny olona ary
adin'ny 30 mba nandoalika any zany ny olona avinaritra ny teny iny fa tamin'ny faniratsy rano tamin'ny esoeso teny ary zao koa anisan'ny nampanaovana akanjo jaky an' Jesosy ny solona aloha ny akanjo mampanjaka azy de nomena an'ilay akanjo jaky izy satria ny olona manao an'ny akanjo jaky iny ny olona manao an'iny de tsy salasalana ntsony ny mikapoka azy satria olomeloko tsy salasalana ntsony manao teny marary azy tsy salasalana ntsony ny maneso azy satria olomeloka ary de rehefa nomena azy tokoa le akanjo de nororana izy natao mihitsy zany sy atonga an' Jesosy omendrika atao an'izany rehetrarehetra mila fa tsisy samandrora filoham-pirenena zany fa ny solona ny akanjo mahafoloa azy ny akanjo mahampanjaka azy de ny soloana akanjo jaky mba tsy hampisalasala ny olona mba tsy hampisalasala ny miaramila ny manao tsinotsinona azy. Alleluia. Dia andeha rehefa 1:30 zao ary rehefa naneso azy izy de nanana le lamba tafiny ka nampitafiny azy reny fitafiny ary de nentina hoboana amin'ny hazo fijaliana izy. Misy zavatra tenenareo ty Jesosy mpanjaka Jesosy nanona de mpanjaka foana izy Jesosy na mitokana an-tanefitra de mpanjaka foana izy Jesosy na namoky olona tsy omby 5,000 de mpanjaka foana izy ary Jesosy na ambony hazo fijaliana de mbola mpanjaka ary na de any am-pasana de mbola mpanjaka. Alleluia. Mbola Andriamanitra foana izy naiza misy azy misy anankiray izy mihitsy ary miteny hoe na de tany am-pasana aza de mbola Jesosy foana mpanjaka. Alleluia. Ka zao nisorona le lamba jaky fa naverina ny lamba mampanjaka azy rehefa andeha homboana amin'ny hazo fijaliana izy entina naporofony fa tsy nisy meloka vitan'io lehilahy fa misy antony ao de ny famonjenanao. Alleluia. Ary hevina kely azafady mahatady otratra ny teliba. Alleluia. Ary raha nandeha izy 2:30 tsika zao ary raha nandeha izy de nahita lehilahy kirenianina anankiray atao izy Simona ambinina Simona ty Jesosy ty de nahita Simona fandroa indray zany izy ary izy de niterena hitondra ny hazo fijaliany Jesosy. Zay koa point anankiray tena anisan'ny ngeza be hoe ny hazo fijaliana Jesosy io de miforcena ny tsika fa raha antsitrapo tsy misy de hitondra an'io tsika no terena ilanja vitsany tokoa zany olona hoe tonga mivavaka zany ka tsisy ninina nanosika azy fa hoe fitiavana indray andro ihany teto am'izao fandaratsika zao indray andro no mba nahita olona tam'zany tonga teto de niteny hoe za mba te hiditra raka aminareo fa nisy fitadikanana angamba tam'izay de hoe inona ary nentina bavaka de hoe tsy misy ozy izy nentina bavaka de za mba ho ty an'Andriamanitra za ozy izy manatin'Andriamanitra tsisy problème amin'ny fiainako tsisy olana ny fiainako fa zao za te hanana azy. Alleluia. Tsara zany dia ray ihany zany tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa ny ankabetsahan'ny olona tonga mivavaka tereniny miaramila romanina terena mba handray ny hazo fijaliana ny terena hitondra ny hazo fijaliana fa tsy mba nisy olona mba tonga tsy nisy olona tonga antsitrapo zany hoe andeha hanompo an'Andriamanitra fa voateriny zavatra izany voateriny trosa voateriny olana isan-karazany voateriny problème maro samihafa de tonga manaty an'i Jesosy. Simona kirenianina ny anaran'io lehilahy io
dia nentiny ny hazo fijaliana. Rehefa nentiny ny hazo fijaliana dia izy ary azo entina ihany kety. Azo entina ihany ke. Ny tena marina nomeny Jesosy hery izy ahafahany mitondra ny hazo fijaliana iny. Iny hazo fijaliana dia mavesatra iny. Fa gaga ny olona mpitazana zakany. Ten'Andriamanitra dia miteny hoe zay rehetra tian'i Jesosy ke dia izay manantona azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nomena hery ahafahana milanja ilay hazo fijaliana. Alleluia. Androany tsy tokony ho isan'ny olona terena no andrehany hazo fijaliana, fa tokony olona andeha an-tsitrapo akalaza pasika zany satria zava-dehibe any ny fankalazana an'izany. Dia lasa izy mahafinaritra be ary tena mampina hoe Jesosy kiraha nanaty efa andaniny ho any Golgota mbola nanangana mpanompo indray, mbola nanangona mpianatra indray. Tsara. Izay miprofo fa tena tiany Jesosy ny asan'Andriamanitra ary izay mihitsy nanondrahana azy dia hanao sitrapony indray ny ary marina teny Jesosy fa ny haniny dia manao sitrapony aray. Alleluia. Dia sova somary tsy mahita le zavatra vakiana fa ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy zany hoe karandoha dia nomeny divay miaro afero izy hosotroina ary no nanarana izy dia tsy nentiny sotro satria Jesosy dia tsy kasihana fahotana satria Jesosy nomeny le tolorety divay ary azo antoka fa le divay mahamamy dia izy ny nataony Jesosy ngivingiviny izy tsy nentiny sotro. Efa andehalana eo mpanaovana sitrapon'Andriamanitra izy efa akaiky ny fionany amin'ilay rainy tsy te antontony diany amin'izany intsony izy dia niaritra izy dia tonga zao matsara. Ary Jesosy tsy nentiny sotro tamin'io satria tsy sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa vombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia anaovany loka ny ho fizarana ny fitafiana ary nipetraka izy dia niambina azy teo. Manam-pirofo zany le havana fa Jesosy dia tsy mba olon'olom-poana. Ary Jesosy na dia tsy nanana trano andrin'ny lohany aza. Jesosy dia tena olona lehilahy manana ny zavatra rehetra izy. Ary misy siniana tadotapaka mba alefaso ny zadora azafady. Alleluia. Sady isotrano kely ihany koa aloha ao anatin'izay. Manampanampanareo zadoro dia isotrano kely tsika. Alléluia. Alléluia. Ary rehefa vombony tamin'ny hazo fijaliana dia anaovany loka farany ho fizarana fitafiana. Pirofo fa tsy olon'olom-poana Jesosy ary tena na dia tsy nanana n'inona aza dia olona mitafy voninahitra. Ny akanjon'i Jesosy tsy mavorokitsaina. Ny akanjon'i Jesosy dia nanana valeur. Ny akanjon'i Jesosy dia mbola azo ny lokana. Alleluia. Satria tia azo an'iny ny olona satria be valeur. Ary napetany teo amboniny soratra milaza ny nanamiro anazy dia izao itiany Jesosy mpanjakany Jiosy. Reo jolahy reo nasiana soratra teo amboniny hazo fijaliana dia soratana teo ny elokany hoe izao no nataony ty lehilahy ty dia mamaky hoe mpangalatra io. Fa neny Jesosy tsisy afaka ho soratana afa-tsy hoe ahoana izy teo itiany Jesosy mpanjakany Jiosy. Avaiza io baiko any amin'ny Jaona toko fa 7:10. Rehefa kitsihana Jaona toko fa 7:10 andininy fa 7:10. Andininy fa 7:10. Jaona toko filazantsara Jaona toko fa 7:10 andininy fa 7:10. Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana ary izao ny voasoratra Jesosy avy any Nazareta mpanjakany Jiosy. Ary zany anarana zany dia novakian'ny Jiosy maro fa akaiky ny tanàna
ny tany izy nanomboana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary voasonana tamin'ny teny Hébreu sy Romanina ary Grika izany. Zany hoe natao tamin'ny teny maro. Alleluia. Mba ho hitany maro mba ho voavaky ny maro fa na dia tsy hitany eo ary dia mpanjaka Jesosy. Ary zay rehetra mandalo eo dia mahita hoe mpanjaka ny mpanjaka izy tompony tompo izy mpanjaka ny Jiosy izy nefa miantona eo. Hoy Pilato hoe arovo ny voninahiny na dia zany ary fa tsy jiolahy akory io lehilahy. Alleluia. Dia nisoratana teo ny anarany mpanjaka ny Jiosy. Haliavana malala. Tsy nanaiky Pilato. Efa namono an'ity olo ty any aho izy fa amin'ny andro farany amin'izao faraparana zao dia anaoko miverina manome vonana dia nisoratany Pilato mihitsy nanoratra tsy nampanoratany olona io fa Pilato izay zavatra tsy fanony ny gouverneur zany fa tena tonga dia tena hoe izy mihitsy nandray an-tanana amin'ny fanoratany hoe mpanjakany Jiosy ity lehilahy ty. Jesosy avy any Nazareta mpanjakany Jiosy. Halleluia. Ary rehefa voaombon'ny miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nalainy fitafiana anjarany efatra ary nanana ny anjarany avy ny miaramila. Ary ny akanjo koa dia fa tenina ray ihany dia lesika izy hoe azambatriaritsika bokelokatsika ho azy azo azy fa ditaka ny sotra mazay zarainy ny fitafiana ny fitafiako ka ny lokany ny akanjoko. Alleluia. Ny akanjo Jesosy dia tsy misy vitrana fa ny akanjo Jesosy dia tefy avy any an-danitra. Alleluia. Tena fanenomana avy any an-danitra. Akanjo avy any an-danitra. Alleluia. Tsy azo ny zarazaraina. Ny anaty zao azo zaraina misy didiny reto. Misy zay reto amin'ny tanana raha misy milan'ny tanana zany dia afaka soratana afaka rovitana. Raha milan'ny tanana ila dia afaka rovitana. Ny teny akanjo Jesosy tsy azo natao zany satria ny akanjo Jesosy amin'ny mahampanjaka azy tsy azo zarazaraina, tsy azo zongozonina amin'ny mahampanjaka an' Jesosy. Faraparany maraparana antsika azy dia ity teny ity manao hoe ny fitafiana ny akanjony koa tsy nisy vitrana ny akanjony fa tenina iray ihany. Halleluia. Ary havana malala. Rehefa ary ambanimbany ery koa dia misy teny Jesosy anankiray manao hoe any ambadimbadika any any amin'ny mety amin'ny Matthieu na ny evaky itsika ny an'ilay Matthieu ny nanomboana an' Jesosy. Any amin'ny Matthieu 7:20 anon tamin'ny ora fasivy dia niazo tamin'ny femahery Jesosy niany hoe Eli Eli lama sabakitany, hoe Andriamanitro Andriamanitro nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Inona ny zavatra nanodidina an' Jesosy teo? Ireo olona rehetrarehetra nanao tsinitsinina azy, ireo olona rehetrarehetra nanao ratsy azy. Ohatra ny hita keo Jesosy nite an-tany an'Andriamanitra Andriamanitro. Ireo olona ireo hoe dia midikany hoe Eli Eli lama sabakitany dia hoe raha eo nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Nafon'Andriamanitra ahoana moa Jesosy? Tsy nafon'Andriamanitra Jesosy fa Jesosy Kristy nahita an'ireo karazana olona kalite an'olona mpaniratsira an'Andriamanitra izay tahaka azy tahaka anao dia niteny Jesosy raha eo dia za ve dia afonao no ireo olona, za ve dia afonao no irado, za ve dia ho afonao no Iaingodina Rodriguez io sy ny sisa sy ny sisa. Nahatonga Jesosy nanontany hoe raha eo dia ho afonao no io olona io ve za? Dia mampanontany tena antsika tokoe dia izaho ty ve dia hamoizy an'Andriamanitra an' Jesosy fa zay ny zava-misy, zay ny fitiavan'Andriamanitra. Alleluia. Mitahiny tompany antsika rehetra. Mino fa voarainao ny hafatra androany. Mino fa lavalava mantsy izy io ka tsy ampidintsika any ambany intsony fa fantatsika ny toeran'ny tantara. Tongotsika eo amin'ny fijanana fahatsapana. Mino fa voarainao ny hafatra. Rehefa tahaka izao moa rehefa amin'ny toriteny mampirina dia za zany tena manaiky mihitsy hoe tsy dia misy tsony efa vita daholo na famelabelarana efa vita ato anatin'ny toriteny dia efa fanampiana kely fotsiny sisa izay ataoko. Tongotsika amin'ny fijanana fahatsapana raha malala. Inona no mahakasika anao tamin'ny toriteny androany? Inona ny azonao ambara? Inona ny azonao lazaina? Alleluia. Dia andaontsika hizara fahatsapana ary iny efa nisoratako iny raha atao aky radio zay rehetra hizara fahatsapana dia miantso amin'ny messenger
dia miditra amin'ny vatana izy. Alleluia, amen. Rehefa voarainao ny hafatra dia ho tahiny tompo daholo antsika tsirairay avy, sady miantso nareo amin'ny izara fahatsapana miteo dia manoratra ao ihany koa nareo hoe inona ny hira izay tianareo azafady ry havana malala, mbola mahemby ianareo alefaso dia j'adore azafady fa tena tady ho tapaka ny fandaharantsika, tady ho tapaka ny fandahara. Oarina misy hiditra amin'izay mbola tsy tapaka kay fandaharana fa tsika tapaka izy teo. Aloha teo dia verenao katsona rahalatody satria rahalatody zany dia efa tafiditra teo dia lasa tapaka ho azy ilay appel. Efa tafiditra ao amin'izay rahalatody aza mbola miteny aloha ianao aza mbola miteny aloha ianao azafady rehefa miteny hoe mitenena amin'izay ianao dia miteny ianao azafady rahalatody. Ndao hoe afaka miteny ve rahalatody zao mba inoana raha tafiditra amin'ny feonao azafady? Eta Jesosy tsy pasitera. Iny Jesosy anao amin'izay fitenenana ary zao. Ay, alleluia, iny zany. Taozaka ianarana teny tapaka amin'ny fandarana. Ay, tahin'Andriamanitra dia tsy tapaka, alleluia, mahafinaritra. Mankasitraka anareo mivady amin'ny toriteny fa tena betsaka ny zavatra nakasika. Nakasikana voalohany aloha ilay hoe niterena efa avy niasa izy i Simona efa avy niasa tany an-tsaha dia ireo mbola niterena hitondra ny hazo fijaliana. Dia ohatrantsika mihitsy hoe tereny problème, tereny olana dia indrina antsika fa nanompo an'Andriamanitra. Dia ny tena nakasika anahy koa ilay hoe Jesosy na dia ny fotoana raha narona nataon'ny akanjo jaky aloha natao hoe mpanota dia nikapohana dia nivonana dia rehefa rehetra, fa rehefa avy eo nisy orona iny akanjo iny dia nampitanjona ny akanjo izy, akanjo masina, akanjo tena hoe marina madio dia iny mety ny tena ambony hazo fijaliana hoe tsy afaka lavina fa tsy maintsy mpanjaka izy miakatra eny ambony hazo fijaliana. Aleluia, tena nakasika.